fanahy solasan'ny voly fandarana manokana eto amin'ny TNTV isaky ny alarobia amin'ny 7 fampianarana tenin'Andriamanitra atao anasananao izany famonjena ataon'Andriamanitra mitsirairay avy fagagana ataon'Andriamanitra mitsirairay avy raha manaiky an' Jesosy izy fanasitranana men'Andriamanitra koa ho anao tsy hanavahana atokom-ponoana tsy hanavahana sarangan'olona irahanao amin'ny rahalahy mpitoroteny Patrick Bera Randrianarivony onjeo fanahy solasan'ny devoly araroty ny fotoana tompoko mba miarahatso fiainan'izao faly miarabantsika ny tokantrano ny avana malala amin'izao fandarana manokana eto amin'ny TNTV isaka alarobia amin'ny 7 alina izao ka dia ivavakintsika ary anomboka amin'ny fotoana sotra tompo noho ny fahasoavanao mbola afaka manao ny asanao indray eto amin'izao fandarana manokana TNTV isaka alarobia amin'ny 7 alina izao ka inao na ikasika amin'ny fon'olona isa tokantrano any amin'ny anaran'i Jesosy sotra tompo amenina ka dia no hevitra entsika indray amin'ity takarivo ty indray de hoe torina ny filazantsara mba tsy ho very ny olona torina ny filazantsara mba tsy ho very ianao torina ny filazantsara mba tsy ho very ny zanakao torina ny filazantsara mba tsy ho very any amin'ny fahaverezana ny tsirairay avy ka dia Korintana voalohany toko 7 io 1:4 hoe fa raha mitory ny filazantsara aho de tsy misy rerehako satria tsy maintsy manao izany fa lozako raha tsy mitory filazantsara aho loza ry havana malala loza ny mpitoroteny raha tsy mitory filazantsara mpitoroteny Patrick Bera misy loza miandry azy raha vao tsy mitory filazantsara mantsy izy zay no mahatonga anay mitory ny filazantsara tompoko mitona n'olona ho an' Jesosy voninahitra ho an' Jesosy reriany lika toko 4:7 tsy maintsy mitoriny ny asa mahafaly any amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-tanàna hafa aozy izy tsy maintsy mitory zany any amin'ny tanàna hafa zay ny tenenin' Jesosy ao milika amin'ny toko 7:9 de milaza hoe de lasa nandeha izy ireo ka nitory nitety vohatra nitory ny fanjakana sy nahasitrana ny teny tontolo eny zay zany tenenin' Jesosy de nahasitrana teny tontolo teny izy nisy zava-magaka miseho satria nan'izany zao fitorina filazantsara zay nataonay reny de miasa Andriamanitra ary misy vehivavy anankiray ty zay mbola asehoko anao ihany hoe nisy zava-magaka nataon'Andriamanitra taminy nisy fivitosana tao amin'ny tenany tao fa rehefa vavahana izy de jereo tsara ny zava-misy miala zany ry havana malala tsy onono na hoe amina zany fa zavatra teran'isy ary zay no mahatonga anay manao zao témoignage alefa aminao zao na mba ahafantaranao fa tena miasa zany Andriamanitra zany voninahitra ho an' Jesosy reriany ka dia aoka eno tsara irenao ahafaly mirabantsika ny tokantranao ny havana malala misy anabavy anankiray koa ijoro avolombelona amitsika razafy manantena farany anarany ijoro avolombelona atsika izy am'izao fotoana zao ny zavatra magaga nataon'ny tompanazy zay tena mahagaga tokoa kaoka izy niteny am'izao fotoana izao voninahitra de ho an' Jesosy reriany voninahitra ho an' Jesosy reriany ry havana njoroko vavolombelona fa misy fitosana zany teo amin'ny tendako teo de rehefa mivavaka niaraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra araky ny fandaharan'ny mpanompon'Andriamanitra vavaka amin'ny marary de niala ry havana de raina ny tompo manasanao koa ako ianao zay manana aretina manana tsy fahasalamana na any tokantrano na aiza de ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka de manasanao mba iaino ny toriteny zay hoety ny mpanompon'Andriamanitra sy vavaka raha mila izany ianao de afaka mivavaka ho anao koa ny mpanompon'Andriamanitra ary ala ny aretinao de raina ny tompo ohatry metraka fanontaniananao anabavy fary tena tsapanao mihitsy zany hoe tena teo mihitsy le izy de vita le vavaka de tonga de miala le izy misy olona mantsy ohatrany hoe sao de manao komberakatsika de zay ndako hoe ahoana zany tena izy ale izy eny tompoko tena hitako mihitsy ary tsapako le fivitosana sy mifanaitainana fa rehefa mivavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra miala zany tompoko na fanaitainana fivitosana tsy teo tsony de zao zany zao tsy hitanao tsony zao le izy tam'izany fotoana zany de tsy hitanao tsony am'izao le izy tsisy tsony ao tsisy tsony mihitsy tompoko tena tsisy tsony fa afaka tanteraka de inona ny fanaitananao menao amin'ny zay menao atsika zao am'izao fotoana zao de manasanareo mba andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanareo manokana fa Jesosy dia mahay zavatra rehetra ka raha inana olonareo
ny aretina moa zany dia afaka tanteraka tokoa hain Jesosy manala azy a, ny olana ihany koa dia voavahan Jesosy zany a raha manatona azy nareo. Voninahitra moa ny tompo rery ihany fa de zay moa de ivavaka ao anareo any zay satria tompo tena manao zavatra be tabe efa manarivo ny tompoko ny olona mangatavavaka aminay a de zao ny akabiazana a de mahazo valim-bavaka daholo fa ny olana kely fotsiny a tsy mitoly olona tsy mitoly olona amin'ny fanompona fa manateny ohatrany hoe hôpitaly fotsiny aty am'le toerana de tonga izy de tsy hita ntsony de reny ho anazy reny fa ny tena marina de mila mitohy foana anao manompo ny tompo a raha ohatra koa ianao tsy hitrana indre-pandeha de tokony tsy kivy ianao fa mila foana zany ianao ho tonga foana entina mbavaka foana ianao a de iseho voninahitran'Andriamanitra de ianao nge mahazo tompony ary mitanjona anay nge ny afatra mety lay tompo de mitona anao ho any an-danitra ny aretina zany afaka ihany iny a fa le ianao miova fo mihitsy a mibebaka mandray Jesosy a zay tena tanjonay a ka de voninahitra ny tompo a ka dia misaotra betsaka anao anabavy a mijoro avolombelany am'izay a ny tompony a hitahanao a ary maharitra hatramin'ny farany a am'izao vanim-polo zao ka de misaotra tompoko ka dia misaotra ny tompotsika fa zay le fijoroana vavolombelona fa ny tompo tena miasa izy io tena manao fangagana io za moa de efa nampahafantarin'ny tompo anary havana fa na inona retinao hoe na diabetika ary ohatra ianao zany ka nefa nanao testa de diabety ianao fa raha manetry teny ianao raha manaiky hivavaka ianao raha manaiky any Jesosy ianao de ho tonga amin'ny fivoriam-bavaka zay ataonay eto de ambaranay aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa hiasa Andriamanitra de hiala ny diabeta aminao fa izy mila faharetana nefa zay indray-pandeha fotsiny ianao ny tonga de zay za zany tonga de mampihina anao an'izany ary zavatra tena hitanay zany fa mila faharetana mijery ny fonao koa Andriamanitra hoe tena mino ve ty olona ty tena ary tena mety aminy ve le fanasitranana de hita mihitsy miasa Andriamanitra fa soranay any tompo aloha fa zay mivavahanay de miasa Andriamanitra ary tena miasa Andriamanitra na de karazana fahotana ary de afaka mihitsy afaka amin'ny fahotana ka meko fijoroana vavolombelona anankiray koa ianao fanampin'le teo am'ty lehilahy anankiray ty zay niaina tamin'ny fahazaran-dratsy niaina tamin'ny toetra ratsy isan-karazany tamin'ny fisotroana de zao nefa nanafaka azy Andriamanitra namonjy azy Andriamanitra nikarakara ny fiainany Andriamanitra de nanova tantaram-piainany Andriamanitra voninahitra ho any Jesosy re ihany iny ry havana malala isy rahalahy koa tia mijoro vavolombelona amitsika am'izao fotoana zao a raha Kotondrindrina Piera ny anarany zay nafahan Jesosy izy a tamin'ny zavatra maro isan-karazany ka de voninahitra ho any Jesosy ireny ka dia ijoro vavolombelona aminao izy aoka izy zany anambara izy zany a zavatra nataony tompo tamin'izany voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany izaho zao dia anisan'le olona tena nilomano tao anatin'ny mivotana andeha tamin'ny lalan'izao tontolo zao a tsisy zay zavatra zay tsy nataoko tena nisotro nigoka niloka mifoka fa natramin'ny rongony a rehefa mifohako daholo zany rehetra zany ankehitriny nefa tena misy taomin'ny Jesosy niala tamin'izany a indrindra fa le fandanako mandeha makany amin'ny vehivavy sy ny karazany ireo le fitsangatsangana ireo le fiadiana lava amin'olona teny tanàna tsy zavatra rehetra zay nataoko rehetra zany efa nifonako tamin'ny Jesosy daholo ankehitriny a asoron'ny Jesosy tamin'izany rehefa nahitany mpitoloteny pastera Hubert de naheno an'le mpitoloteny resaka finoana dia tonga teo a nifanao fotoana taminy a de rehefa nifanao fotoana taminy a de mpampiresaka zay ary rehefa mipampiresaka zay de resaka finoana de nafahan Jesosy ahako tamin'ny tenin'Andriamanitra zay nomeny ahako ankehitriny anefa afaka ahako ary mbola misy faharoa manarakaraka zany mbola misy izaho zao de anisan'le olona tena tany am-ponja foana nandritrin' zany nandritrin'ny ny antom-piainako zany a nefatra tany anatin'ny fonja noho ny zavatra zay mbola olazaiko eto tany anaty fonja ahako a raha vao mikasa fotsiny ahako anala an'le sangananahariko satria nisy sangananahary a de isaky ny mikasa analan'io a ka manety an'io a de any anaty fonja zay resaka fanenjikenjehana daholo anefa zany faharoa manarakaraka zany isaky ny manety an'io voly koa zany de anaty fonja koa inefatra ny tany anatin'ny fonja natany mora
ary anisany koa le ao anatin'le farariana raha vao manety ihany konkoa dia marary tena marary dia mandehako tsapain'ny satana tao anatin'ny fafahako dia tsapain'ny devoly ary narary tapoka tato anatin'le fivoriam-bavaka narary tapoka dia rehefa narary tapoka ako tena niakatra be mihitsy ny tension tena niakatra be tsy haiko natezitra angamba ny devoly mino ampatezitra izy satria za fa nanolo tena amin'Andriamanitra dia afaka ankehitriny voninahitra ao an'Andriamanitra irereko fa afaka ankehitriny. Tena tsaroanao mihitsy za fa tena afaka ianao zany na resaka fahotana na resaka fisotroana dia nahatsara mihitsy anao fa tena sambatra zany zao Pera-Petera. Tena mahatsiaro mihitsy ankehitriny fa tena afaka satria natonga hoe tena afaka amin'izao tsika niteniteny zao tena tsy tia mainty resaka fisotroana ataoko izany mihitsy na mandalo ao anatin'ny ataontsika hoe vary reny ary tsy ao anatin'ny lohako tsiny. Dia ianao resaka teo le sangananahary dia raha vao manapaka an'iny ianao dia marary foana zao fa afrina zao anao le hoe zako hoe tonga dia tapahtsika io tapao dia ivavaka tsika dia narary ve anao tao aorianan'izay sa tsy nahoana zao? Tsy narary tsony ianao zay fa mambolana tsy narary tsony anao zay hitanao zay meno zay amin'izay ny fahasoavan'i Jesosy za tsika zany rehefa fahasoavan'ny tompo dia mahay zavatra rehetra amintsika Andriamanitra fa ny olona tsy afaka tsy mandray an' Jesosy ny olana ka dia manasa anao tompoko mba raiso Jesosy amin'ny fiainanao dia le hoe anao koa tenitenao hoe marary foana ianao dia tsy marary tsoa zany ianao dia ianao koa saika manapaka an'io zany dia makany amin'ny fonja foana zao nefa anao fa manana Jesosy dia zao hiaro anao Jesosy rahalahy ka dia mahirezatra amin'ny farany tahin'ny tompo hitomba dia fahasoavana ao anatinao voninahitry Jesosy reny ka dia sotranao mijova volombelona ny fanentanana meko anao hoe inona fanentanana mena izay mena antsika amin'izao fotoana izao. Ho anareo izay mampantatra zany ka izay mijery amiko dia izao mila amin'ny fanaovana zavatra tsy mety dia fisotroana toka ny fitsangatsangana ny fangalana vadin'olona dia mila amin'izany aza mandeha makany amin'ireny lalan'ireny tsony fa lalana diso ireny lalana makany amin'ny fahaverezany ireny very ny fanahy ankehitriny mandana manatona an'Andriamanitra ary mehetsoa amin'ny pastera Libera fa izy no lalana ahafahanao hiala ny faharatsiana rehetra atsoe amin'ny numéro telefona izy fa Jesosy nanafaka tao anatin'ny fotana fa izy ny toriteny ho anahy nafahako ka voninahitra ao an'Andriamanitra irery any. Iny ary havana asotran'ny tompo asotranao rahalahy dia mivavaka ao anao mba ahatratra amin'ny farany ianao ka dia tahin'ny tompo dia arabaina anao zany ahatratra amin'ny farany amin'ny fanomponan'ny tompo ka dia ho antsika izay menao any raisy Jesosy mpamonjy ny tenanao manokana voninahitra ho azy rery any sotra tompoko. Hitanao zany izany le asan'Andriamanitra zany tsy foronona reny tompoko fa le olona mihitsy no mijova volombelona no nanao témoignage mba hafantaranao fa Andriamanitra ke tian'Andriamanitra velona voninahitra ho an'ny tompo rery any ka zay no anetanako anao hoe toriana ny filazantsara Jaona ho toko fasivy andininy faefatra isika dia tsy maintsy manao ny asa izay nandrahandray raha mbola atoandro avy mialina ka tsy mahazo miasa ny olona avy mialina ka tsy mahazo miasa ny olona ka manasa anao tompoko mba anompo an'Andriamanitra hivavaka hibebaka hiala amin'ny karazana fahotana tanao raha maramarika amin'ny toriteny zay atombo toriteny Patrick Berinao dia mitononao foana hiala amin'ny fahotana hoala amin'ny fahotana tsy mamaika anay ny hoe azo fagagana fotsiny ianao fa mba hiala amin'ny fahotana ianao tompoko ianao ke raha vao mpanoty zany na aza mieritreritra tsisy lanitra ho anao zany ianao mbola makavadin'olona ianao hoe mbola mpijangatsanga ianao hoe mbola misosotoka mpinana paraky ianao koa mbola mpanao zavatra tsy mety pisoloky nefa manantena lanitra tsisy lanitra ho anao zany hitanao mesista mihitsy mpamitoriteny Patrick Bera tsisy lanitra ho anao tompoko raha vao tsy mibebaka ianao natezitra be aoka anao zany marina fa raha vao tsy mibebaka ianao tsy mandray an' Jesosy ianao dia tsisy lanitra ho anao zany mila manetry tena ianao raha tsy mety afaka amin'ny fahotana ianao dia tongava aty sabotsy
isaky sabotsy manao fivorina zay eto amin'ny tokantrano misy manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 de lahady koa misy amin'ny 7 ka hatramin'ny 1 de tongavy ianao de na inona olanao de tsika mbavaka na inona fahotanao vo ametrahanay amty tanany ty anao de tonga anao de fa misery ao anatinao de miala ny ratsy ao anatinao napakavadin'olona azy anao tsy manao an'izany ntsony anao mpisostoky anao tsy manao an'izany ntsony anao mpisoloky anao tsy manao an'izany ntsony anao fa misy fanamasina miasa ao anatinao mampiaiky anao mahatonga anao hoe tsy hanao zavatra tsy mety n'olona mainty tsy manana fanamasina n'olona de manaonao foana de manao zavatra tsy mety foana ohatrany hoe mandeha ho azy foana ny fiainany na tsy mivavaka izy ary zavatra hitako am'izao nge zay mahatonga any ny tena misisy tam'le hoe elao fahotany fa mahavery io fa betsaka n'olona zao ka raha misy zavatra zao mipetraka kely tonga de misy mangalatra foana misy mangalatra ohatra na mitoerana anakiray na toeram-piasana n'olona anakiray ary de raha vo mipetrapetraka amin'ny telefona de tsy hita ho azy eo izy amin'ny nangalatra anazy de voendrikendrika daholo ny mpiara-miasa rehetra any zavatra mety hitsanga ka vokatry n'inona tsy isy fatahorana an'Andriamanitra ka tsy matahotra tsy mivavaka mangalatra apetrahony ananana ingy ny entanao e vo miodina kely anao tonga de tsy hita de zay lay mila hoe mila manana fataon'Andriamanitra ny olona zavatra tena mampalahelo anay koa iavana de zao etsy amin'ny toerana ray de misy bara atsy de bara de fian'olona bara zay ny mahatonga andreo faratsina be da be eto am'ty tantsika ty satria velona ampisototoka ny olona ka inona moa no azo ataon'ny mpitoroteny fa de mitonanao fotsiny aza manao karazana fotana takan'izany fa inono filazantsara torina ny filazantsara mba tsy ho very ianao voninahitra ho an'ny dobreriany any ka de hiditra am'le sary aritsika am'izao fotoana izao sary voalohany de inona nitatsika re dia nitatsika de misy lehilahy mitoroteny eo amin'ny megafona de miteny izy manao hoe midira vavahady ety ianareo fa lehibe vavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaveresana ka maro miditrany matitoko fa 7 ny 9 zany ry havana malala inona nefa nataon'olona nataony any nataony mandrafitra manao zavatra isan-karazany tsy te alala ny tenin'Andriamanitra fa mba misy raha ihany mba mipetraka mba meno mety patro angambany io zany zava-misy ry havana malala hony Isaia 7:7 hoe injany misy femiantsy mafy any an'hevitra hoe manamboara ny lalana avy any an'hevitra ho an'i Jehova manamboara lalana any an'hevitra ho an'i Jehova ka de manasa anao amboary ny lalanao manomboka androany raha torina ny filazantsara de amboary ny lalanao hony Salamo 120:7 hoe aoko marina tsara ny foko amin'ny fitantanana ny didinao mba tsy homenatrao aoko marina tsara ny foko izy ny teninao tenin'Andriamanitra voninahitra ho an'ny tompo irirany hitra sary faharoa ndraitsy atsika zao fotoana zao de ina ty atsika de misy lehilahy anakiray mitoroteny amin'olona maromaro kely de hoe ho avy Jesosy mibibay nareo de hony Filipiana 2:7 hoe any akabazan-dralahy dia efa sa de efa matoky ao amin'ny tompo noho ny fifatorana ka misasay kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amitahotra misaha kokoa tsy hitory tenin'Andriamanitra tsy amitahotra zay ny any akabazan'ny olona de anisan'izany mpitoroteny Patrick Be zay de tena hitory aminao mihitsy hoe tena mila mibebaka ny olona ho avy Jesosy mila miala ny fahotanany olona fa raha vo tsy zay nge ry havana de very ny hafarana de zay le torina ny filazantsara hony efa isanina toko 9:9 hoe fa ho aiko mba omena hay ny ilobava amin'ny fahasahina mpafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara lobava amin'ny fahasahina amin'ny momba ny filazantsara ka manasanao mba hieno tsara ny filazantsara andray tsara ny filazantsara iaina amin'ny filazantsara fa tena mahasoanao nge zany filazantsara zany ry havany mahasoanao zany mahasoan'ny taranakao zany tadidio tsara fa tsika nge am'izao fiainana zao de tsisa tenaina fa tsy ao am' Jesosy any raha za manokana moa de zay no mahatonga anay manao zo fandarana manokana zao hoe ezahana toizana foana satria tena ilain'olona le izy tena
atonga n'olona hoanana fiainana mandrak'izay ka dia engany e mba anisan'le andray anao a ka hibebaka de voavonjy ny fanahinao. Olona lo hevitra io hoe vonjeo ny fanahy so lasany devoly, vonjeo fanahy zay mampapitoro teny Patrick Beranazy zay mitona anao amonjy fanahy mba voavonjy ny fanahinao tsy lasany devoly. Olona maro be nge tompoko ny lasany devoly am'zao e, lasany devoly ny fanahy rehefa maty izy tonga de milatsaka jereo tsara fa be da be n'olona maty n'olona misy manevina tsy mandevina ry misy mbola zazavavy kely vita ambe 10 taona tonga de pondra fahafatesana tsy trahotrahoana tonga de maty ho azy evotry zany zava-misy za lehilahy 30 taona misy maromaro isan-karazany presque tena hoe ahoana ty fihefaran'olombelo ty ary zay mampatahotra anay mihitsy hoe tena mila torina ny filazany tsara mba na hofaty ary l'olona de mba maty manana an' Jesosy izy engany mba maty manana an' Jesosy ianao a voninahitra ho an' Jesosy rery any. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao Galatiana 2:10 ary ankehitriny olona vano ilaiko fity sa Andriamanitra sa mila sitraka amin'olona aho, raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Ny mpitoroteny zany tsy mila sitraka amin'olona zany, tsy ambambarina mihitsy ny toroteny nataonay. Ny anay rehefa marina de marina, diso de diso hoe mibebay ilao fotana, ilao fitsangatsangana, ilao fisototoka, ilao ny fanaratsiana rehetrarehetra io, lolopo, fitaka, otropo reny, fakalana reny, esoa reny ao anatinao. Raha mbola manana an'zany ianao tsy azo valimbavaka zany ianao e. Zay no soranay ny tompo fa nenay de mahazo valimbavaka zay je vavahanay de mahazo valimbavaka kokoa satria zay miaraka an'le anjelon'i Jehova anakefatra de ro anjelon'i Jehova reo mandraraka valimbavaka reo ary reo rehefa misy olona mangatambavaka aminay de vo mitelefônina le olona de lasa am'zay izy tonga de mitondra anjely maro be tonga de raha de olona be da be ary telefônina mangataka valimbavaka tonga de vetivety kely de tonga de miraraka ataony valimbavaka. Ka manasana mba hanompo an' Jesosy ianao de anana fiainana mandrak'izay ianao. Hiditra amy sary fahatelo tsika am'izao fotoana izao de inona ny hitatsika dia eo ao fahotana-n'olona io misy rasta io mifoka sigara rasta rasta tandreo misy sigara de itsy koa le raha matoa mihinana paraky Romanina 7:13 hoe pozy mena rano anao amban'ny moliny tanao. Romanina 7:13 nareo mpihinana paraky reo misy pozy mena rano ao ambany lelanareo reo, aoka mila miala an'zany. Raha pozy mena rana zany biby lava be zany, pozy mena rano mampafaty zany tompoko, manimba ny tempolin'Andriamanitra izany. Korintianina 1:7 hoe tsy fantatrareo fa tempolin'ny fanamasinareo. 7 hoe raha tempolin'ny fanamasinareo de zay manimba tempolin'Andriamanitra de sombain'Andriamanitra. Noho izany tsy makany an-danitra zany raha sombainao amin'ny paraky sigara toka ny tenanao. Zay le izy zay ny antony tena mahatonga anay ny tenan'io e, tsy hoe koa hoe fankalananao manao an'zany fotsy fa tena le tenin'Andriamanitra mihitsy. Olo bolana 9 17 hoe ndratsy fanahy miady lavaka fanambany sady misy tony afo mamay eo amolony. Io le sigara tony afo mamay eo amolony, hitanao rehefa mifoka an'le sigara de misy afo mamay eo amolony. Ka manasa anao a mba hiala am'zany ry havana malala. De io koa le anankiray itsy de mitoky amin'ny ody izy. Inona le ody iny any tanany iny misy ody iny ody entiny amin'ny tehany iny fotsiny nefa misy ody any anatiny iny, toky amin'ny ody izy de moditsy n'olona tsy mahita e ana de ombozonany moa de misy kokoa io ombozonany io de misy moara io tanao zany. Hoy ny Docteur Mahavala 10:10 aoka tsisy eo aminareo zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo na manao fahakatoavana na mpanandro na manao sikidy na manao ody. 11:12 Docteur Mahavala 12 na manao masimbava na amin'ny manao azo tsindrin-javatra na manao hatsarana na manao manontany amin'ny maty. 12 Docteur Mahavala 12
fa vahitavetany eo masony jova no manao izany zavatra izany tanao zany reo rehetrarehetra reo zany de mila tena fadinao mihitsy manao masom-bavy zany misy sasa de masom-bavy miny manadina manao azo tsindrin-javatra za tsindrin-javatra aty de misany zao manao atsara tanao zany manontany maty efa maty de mbola makany pasiny de manontanina ihany ory dada taio zay e tsisy de volo mitenao ry havana de volo mamaly aninao zany a de mitona anao aza am'zany mihitsy anao zay ny fiaina ampanota zay mihinana vovopaty zany zavatra misy makany amy dada rabe izy de le vovopaty iny le iny kikisana alainy dada rabe any pasina de mody ataony efa fanafody de faly ery anao mihinana zay ny teneniko anao hoe tena voafitaky anao fa raha manana an Jesosy anao tsy am'zany anao a fa manompo an Jesosy ny tena tsara indrindra tompoko hiditra amin'ny sary faefatra atsika ina zao ny hitatsika de misy vehivavy anakiray mitomany a tomany a satria lasa n'lay le vehivavy ry vatiny tanao zay zany le zavatra misy hoe vongadongatry ny fahakarana vadin'olona zany ka manasa anao a mba hiala am'zany faratsiny izany ry havana malala olona io ka toko fahenina ambe folo andiny valo ambe folo hoe zay rehetra misobaty ka mampakatra ny hafa de mijangajanga azy mampakatra vehivavy voasotra de mijangajanga koa noho izany ry havana malala aoky ianao mba tena anompo an Jesosy ka hiala amy karazana fahotana takan'izany satria zany mameno fon'olona am'izao maka vadin'olona manao zavatra tsy akasitran'Andriamanitra ho kristianina voalohany toko fahafolo andiny fahavalo hoe areo ka tsy jangajanga isika takasasa tam'ireny fa teo aloha riva amy roa alina nyringiny indray andro tanao zany tsika de tsy tamin'ny tsy amin'ny androny lalàna tsony zao fa tamin'ny andro lalàna de zany telo amy roapolo 23 000 teo ariva amy roa alina nyringiny indray andro ze mijangajanga tonga de maty daholo zao sotra ny tompo noho ny fahasoavan'ny tompo fa mila mibebaka fotsiny ny olona manao zany mibebaka amy fahotana miala amy fahotana de zao a voavonjy ianao raha manana an Jesosy ka manasa anao a mba hanaiky an Jesosy ianao a hiala amy karazana fahotana de hiasa ao anatinao Jesosy io Matio toko 5:17 hoe efa renareo fa voalaza fa hoe aza mijangajanga noho izany de aza mijangajanga ho baiboly a satria Jesosy a te hiasa ao anatin'ny fotsika izy ry havana anaovan'ny fiainatsika hiditra amy sary fahadimy tsika am'izao fotoana izao de ina ny hitatsika amy sary fahadimy a dia io a misy lehilahy anakiray a hoe ampisotro toka de makavadin'olona de misy kokoa makany amin'ny dada rabe a manao sikidy a zany ny sary hitatsika am'izao io lehilahy anakiray moa sary voalohany io de hoe aleo rangahy misotro toka indray a anao zany aloha misotro toka indray hony de etsy moa hoe atra amy sary manaraky tsy aleo ve hiaraka sika zany ny zavatra misy miakavadin'olona ny olona am'izao karazana fahotana zany nasehoko anao a ahafahanao hoe misaitsaina inona zany tokony ataonao de io lehilahy anakiray indray de io indray makany amy dada rabe izy ataovy re zay mety dada rabe nao ataovy zay mety satria mety manana problemy izy tsy haina ara-pitiavana na araka ny zava-misy mety tsy manam-bola de any manano fa avetavetana mason'Andriamanitra zany tompoko hony abako ka toko faharoa andiny 10 hoe lozan'zay mampisotro vay any namany de ianao zay manampy fahatezerana ka mampamamo azo izy manampy fahatezerana ka mampamamo azy noho izany ry havana de mingavy anao a mba hanompo an Jesosy anao Jesosy de Andriamanitra velona mila tena manompo an'Andriamanitra anao rehefa miaraka an Jesosy tsy mahazo miaraka amy zavadrava zany Jesosy de ampy ho anao Jesosy ne tena ampy ho anay Jesosy voninahitra ho an'ny tompo rery any hiditra sary fahenina tsika de inona le olona nanao fanompotsy sy ny zavatra rehetra teo maty izy tsy maintsy tonga amy fahafatesana ary zay tena maharatsy an'le tsy manompo an'Andriamanitra ry havana raha manompo an'Andriamanitra ndray maty tsy de maninona fa n'olona tsy manompo an'Andriamanitra de maty de rehefa maty n'olona de miala ho aminy fanahiny iny miakatra iny ny fanahiny ho Samuel faharoa toko 7:4 andininy 4 hoe tsy maintsy maty sika
tahaka andrandraraka tsy azo rofina itsony tsy maintsy maty tsy maintsy maty ny olona de mipitika ery ny laberany ny verany nisy garabeany ery ananiny ery mipitika ery daholo tsy mitondra anazy makaizakory le izy no job efatra ambe folo andininy voalohany zay olona zay tera-behivavy de vitsy andro sady votom-pahoriana andininy faharoa job efatra ambe folo mitsomoka tahaka ny ahitra voninkazo izy ka jinjaina ary mielona tahaka ny alika izy ka tsy mitoetra mielona tahaka ny alika izy ka tsy mitsetra ry havana ka de manasanao a raha samy faty antitra aloha maty manana an' Jesosy maty tena miova fo maty manana ny tompo ho salamy fahasemby valopolo andiny valambe efapolo hoe iza ny olona ho velona ka tsy ahita fahafatesana amonjy ny fanahintsy ho azo ny tanan'ny fiainatsika tsy maintsy maty tsika ry havana ka manasanao mba raha maty a mba manana an' Jesosy de hiatrika fitsarana ny fanahany a sary fafito de inona ny hitatsika amy sary fafito de inona ny hitatsika amy sary fafito a de io amizay natsipy ay any amin'ny afobe le olona ny fanahan'le olona any izy vo miteny hoe vonjeo fa may ay anao zany ka raha zao fotoana zao ianao no manompo ny tompo tsara raha zao ianao raha tsy mivavaka tsara de vo mafy ianao tompoko ka manasanao a tena hivavaka nompo an'Andriamanitra velona vonjeo fanahinao so lasany devolo le sloganay ary tena marina io vonjeo fanahy so lasany devolo olo salamy fasivy fahenina amy zato andininy valambe folo be hoe le lafo no mandoro ny ratsy fanahy salamo sivy enina amy zato andininy valambe folo hoe le lafo mandoro ny ratsy fanahy ary ny Isaia enina ambinipolo andininy efatra amy roapolo hoe ary voaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tampoka ka ny kakana tsy ho faty ary ny afo tsy vonono kakana tsy ho faty ary ny afo tsy vonono zany ny zava-misy ry havana aza makany amy fahavarezana mandrakizay fa ndo nompo an' Jesosy ianao hianana fiainana mandrakizay anao ka de manasanao am'izao fotoana izao mba hanana fiainana mandrakizay averiko aminao ihany ty fijoroana vavolombelona ataony ty vehivavy anakiraiky io a mitondra fagagan'Andriamanitra zay nataon'Andriamanitra taminy a de alefatsika izany a ho voninahitry ny tompo voninahitra ho an'Andriamanitra reny matsiroko vavolombelona za rehefa malary de narary a nandritra mitelo volana tsy namoaka rivotra de ve de misy mandehandeha ao anaty kiboko de nakany amy dokotera de lazay fa hoe aretim-bavony le izy nina fanafody a tsy mety sitrana mihitsiny fa rehefa nandeha nitory-teny nataon'ny pasteur Hubert atao amin'ny televizion TNTV de resy lahatra de nitelefona taminazy hoe misy ovirina veo aminareo de namaly anazy hoe tongava ty anosy zato de mivavaka atao tokantranony a de nametra ny tanany a de rehefa nametra ny tanana ny vavahana de tonga de sitrana mijanona amizay le naminomboka namoaka rivotra amizay a de mijanona le mandehandeha tao anaty kiboko akoa manentana anao a fa tena misy herin'Andriamanitra ny vavaka ataony a zay ao tokantranony raha marary ianao a de tongava ianao a fa misy vavaka ao marary ao tokantranony isaka sabotsy de lahady maraina fa misy toriteny mahery vaika ao a misy fandresendahatra misy herin'Andriamanitra manafaka anao amin'ny fotana raha voafaritra ny fotana ianao misy herin'Andriamanitra tena manafaka mihitsy toriteny zay ataony a na mivavaka zay ataony hitanao hoe misy herin'Andriamanitra fa tongava fa hita zavatra ianao raha tonga am'izany fivoriam-bavaka zany a de manasa anao a raha misy aretina tsy sitrapanafody a de tongava ivavahana fa ho sitrana ianao fa ny zavatra tsy vita ny dokotera de n'Andriamanitra manao an'izany de voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany mijoroky vavolombelona dia misaotra an' Jesosy tsika am'ireny fijoroana vavolombelona ireny a ny tompony a omba tsika mandrakarivo alefa aminao reny mba hisaintsainanao ka hita mpamaranana de hiteny aminao manao hoe ndo hivavaka ndo hanompon'ny tompo am'izay aza varina am'izao fiainana mandalo zao ry havana mandalo ny fiainana eto am'ty tany ty tsy saharitra elaeto zao sy ianao fa aoka tena hivavaka de anana fiainana mandrakizay ka manasanao mpitory teny Patrick Hubert ny fivoriam-bavaka zay atao eto tokantranoko a
ny sabotsy amin'ny sivy ka hatramin'ny 12 ary ny lahady amin'ny sivy ka hatramin'ny ray anasana antsika rehetra. Iny fanasana mandehandeha iny raiso iny de atsio amin'ny telefona rehefa tonga amin'ny farany 157 mavomavo anoso zato ianao, eo amin'ny farany 157 mavomavo de ianao miantso de misy olona maka anao de anatrika fivoriam-bavaka aty ianao. Fa raha vao tonga eto ianao de isy zavatra ataon'Andriamanitra aminao ka io problemanao de voava, itrosanao, orinasanao tsy mandeha io de andeha io boka nitsosa io zay matsy mahazon'olona tsosa foana mandray karama ihany fa tonga nisam-bolana de lanitsosa kikisany devoly, lasany devoly, ny vola rehetrarehetra tokony hiditra lany satria mpanotaka mila mibebaka, mila makatorevitra amin'ny toriteny Patrick Bera de anana hevitra ianao, anana fahasoavana ianao am'izay isy hery asa aminao, vao ivavahana aika ianao de misy hery miaraka aminao miasa ao anatinao e. Raha manetry teny ianao, raha manaiky ianao, zay nitsapanay tena velona Jesosy io. Ary zay zavatra vonahitra ny tompo zay nentina mbavaka mba nahazo zavatra daholo ihany ny olona riavana. Iny amanarivo ny olona nangatapavaka, tsy oatra ny tompo zay. Inona moa zay fa Jesosy ny tena mahery ary velona mandrakizay izy ka hiasa ao anatinao izy. Raha mety anao de voavonjy hanana fiainana mandrakizay anao de tsara ny manompo ny tompo ka de avonahitra ny tompo zay ny fandaharana nomeko anao teto amin'ny toerana ty ka de manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy hatrany hatrany arofana ny fandaharana isak'alarobia amin'ny 7 alina eto amin'ny Teny TV izany voninahitra ny tompo ka de veloma mandra-peona ivavaka aloha tsika milohan'ny amaranako ny fotoana izany. Saotra tompo ianao no teraina mandrakariva ary mandrakizay saotra tompo voninahitra anao reriany saotra tompo. Amen. De veloma tompoko. Amen. Fanahy Solasan'ny Devoly, fandarana manokana eto amin'ny Teny TV isaky ny alarobia amin'ny 7 alina. Fampianarana tenin'Andriamanitra atao anasananao izany, famonjena ataon'Andriamanitra mitsirairay avy, fagagana ataon'Andriamanitra mitsirairay avy raha manaiky an'i Jesosy izy, fanasitranana men'Andriamanitra koa ho anao tsy hanavahana atokom-ponoana, tsy hanavahana sarangan'olona irahanao amin'ny rahalahy mpitoroteny Patrick Bera Randriana Arovony. Ndreo fanahy Solasan'ny Devoly, araroty ny fotoana tompoko mba miarahatso fiainan'izao.